Akafaliana trano no ampiatranoana ianao eto amin'ny 24 amin'izao arivariva ny fahatelopolo ny volana janoary izao a, fandarana manokana ohatran'ny mahazatra iarahantsika miresaka sy mivoafy momba ny lalao izay atrehan'ny ekipam-pirenena malagasy ny baolina kitra ny Barea izay miatrika ny fidinany amboarany Afrika eo anivon'ny ekipam-pirenena ho an'ireo mpilalao tsy misy mpilalao mila ravinahitra na nijanona zany any Algérie amin'izao fotoana izao. Manana vahiny roa tsika hiaraka hiresaka sy hivoafy amin'izany fandraisana anjara ny Barea zany izay miatrika ny manasadalana Rampitso Alarbi izay eo amin'ny Sénégal. Avy ato amin'ny ankavia koa i Mirady Rakotoary Malala, atao kavanana kosa i Kiady makasitraka aminareo mirahalahy nanaiky hiresaka sy hizara ny fomba fahitanareo izany fandraisana anjara ny ekipam-pirenena amin'ny CHAN izany. Ya, fahalamego antsika rehetra manaraka ny fandarana eto amin'ny 24.mg amin'izao fotoana izao dia faly miarabanareo mirahalahy ihany koa ankafaliana hatrany no manao ny serasera mifandray sy manao fifampizarana eto amin'ny 24.mg. Ya, miaraba ny mpanaraka ny 24.mg rehetrarehetra dia miaraba ny mirady sy anay ihany koa izay ary tafatafa sy mandritra ny fotoana vitsivitsy maromaro. Kiady moa izay sady atao hoe vahiny ihany ny tompotrano eto amin'ny 24.mg. Ny fanontaniako voalohany izy mirahalahy teny amboalohany dia atao hoe nampametram-panontaniana ihany, misy ny aya nametram-panontaniana tamin'ny lalao fanomanantena natrehan'ny ekipam-pirenentsika amin'ny mety ho vokatra. Sambany ihany koa tsika no mandray anjara amin'izany atao hoe sehatra avo anivon'ny ekipam-pirenena ty amin'ny kontinanta afrikana zany, ny CHAN zany. Ankehitriny miatrika ny manasadalana isika. Raha tany amboalohany mbola teo betsaka ny fanontaniana, ankehitriny efa manomboka mivoaka ankehitriny ny fanontaniana hoe mety ho tonga hatramin'ny farany ve, mety ho latsatsika ve ny amboara. Tena ataoko hoe normal be ilay ayay, ny rehetra dia nanana ayay ary indrindra moa izahay na teo anivon'ny mpikarakara ny Orange Pro League tsy maintsy nisy ihany izay ayay izay ahoana moa zany satria izao vao hoe handray anjara amin'izany CHAN zany. Ny CHAN moa zany dia izay mpilalao eo anivon'ny championnat amin'ilay toerana ihany no mandray anjara amin'ilay izy. Ary ny championnat Madagasikara ny Orange Pro League dia mbola tsy ao anatin'ny tabilao akory satria mbola tsy navita namoaka club nandray anjara tamin'ny compétition interclub ny CAF, ny Champions League na ny Coupe de la Confédération. Dia eo zany no nanisany hoe mety hanahoana ary ny mpilalao rehefa ho tonga any Algérie. Ny zavatra anisan'ny tena nahafaly anefa dia ny nahita ny zavatra naseho an'ny mpilalao ary anisan'ny tena hoe ankasitrahanay ilay fatokisantena ny mpanazatra izay isaky ny miresahany dia hoe za dia je n'ai jamais douté de la capacité de mes joueurs, zany hoe tsy nanana ayay mihitsy momba an'ireo mpilalao an'ireo ary dia nandeha tany amin'ny Tunisie tsika nanao stage de préparation dia aleony namolavola nametraka ny fototra ahafahana hoe mandray anjara tsara amin'ny ity fifanana CHAN Algérie ity. Dia mafy ary ny tsindry indrindra avy aty amintsika malagasy manaraka ny baolina izay miandrandra foana hoe fandresena tany amin'ny lalao fitsapana dia tena nametraka tsindry be isika fa dia anisan'ny mahafinaritra hoe tonga anatin'ny fifananana voanomboka tamin'ny Ghana dia hita ilay fahavononana ary hita ilay lenta, hita zany ilay niveau, ilay kalitaon'ilay mpilalao. Mety afaka mamaly an'izay dia ny profilan'ireo mpilalao ireo samy avao amin'ny Pro League zareo misy ny tena hoe vonisondrotra, misy mpilalao vonisondrotra fa misy ny mpilalao efa tena manana traikefa. Amin'ireo mpilalao ireo efa nisy nanao fifantsanana Coupe du Monde, efa nisy nanao fifantsanana sy nanao phase finale ny CAN dia efa nanao match interclub ny compétition ihany fa ny zava-dehibe zany dia mahita an'zareo hoe mifandray dia manome zavatra tsara. Amin'izao fotoana izao tsika miresaka hoe possible ve misy fanantenana ve ny ahafahana hoe mandrobaka ny fandresena farany ho tompon-dakan'ny Afrika dia afaka miteny amin'izao ary afaka sahy mihitsy milaza hoe tena manana herijika isika raha mijery ny zavatra avoakan'ny mpifanandrana amintsika ary izay
fanantenan'izay a dia everiko fa tsy avy-aty amiko tsy za manokana fa tsika rehetra izay manaraka amin'ny baolina rehefa mijery ny endry dalao rehefa mijery ny zavatra voakan'ny ekipa tsairay avy a dia afaka milaza kosa tsika hoe misy tombony avy amin'ny avoakan'ny malagasy. Ny endry dalao? Ny endry dalao a ny performance misy amin'ny ambanivohitra tsika zao tsika tanatina vondrona misy ekipa telo zany hoe tsy betsaka ny lalao nataontsika mihoatra ny Algérie sy Sénégal fa isika no mpampidi baolina betsaka indrindra 8 anatin'ny lalao 4 ray telo 8 anatin'ny lalao 3 raha toa ohatra hoe ny Algérie a 4 anaty lalao 4 ny penalty ny anankiroa ny Sénégal 3 anaty lalao 4 dia ny Niger anaty lalao 3 ny zao koa moa 3 ilazana hoe ny antsika koa tsy misy coup de pied arrêté fa tena hoe phase de jeu attaque placée avokoa dia miendrim-piderana ny zavatra ataon'ny mpanazatra coach Roro Kojandrabe miaraka amin'ny staffny sy ireo mpilalao 420 any Algérie. Mitovy hevitra amin'izay ve Kiady? Ny any anam-pikelan'ny Mirado angamba miverina eo amin'ilay hoe resaka hésitation tsika. Tamin'ny voalohany mieritreritra zany hoe samy kanina ilay fahitantsika dia ny référence matetika hoe any amin'ilay kanina ny eritreretintsika maheno an'ilay anarana Maroc, Sénégal, Algérie dia hoe tena fireneny début amin'ny baolina kitra zany. Nefa rehefa nandeha ny lalao jerena niveau an'ilay compétition zakatsika tsara ilay izy. Hoe manana an'ilay niveau an'ilay compétition tsika ary tsika raha ny hitako hoe araka ny tenen'ny Mirado teo hoe manana an'izay hoe jeu tena isan'ny tsara indrindra nandrisy champ Teny Constantine raha moa hitantsika ny public Constantine fa atao ambadiky ny Baria babon'le fahaiza amin'ny lalaon'ny malagasy tsy napoizina tsy nieritreretina hoe ohatrin'ino ny zavatra avoakan'ny malagasy izay nieritreretina tany amin'ny voalohany ekipa outsider nefa navita nampitsombadika zavatra maro. Inona no mety ho tombontsika? Tsika malagasy mety hatongavana amin'izay hoe fandresena faran'izay. Ny tombony angamba dia iny efa verimberin'ny mpanazatra coach Roro foana matetika le cohésion-ny ekipa. Tsika manana izay miakatra ambony kianjany atsika olona von'ny ady avokoa. Tsy misy star tsika, tsy misy inona fa iny le cohésion iny no miara-mandroso dia aveo miara-miemotra, miara-miady. Zany hoe olona gere zany miakatra ambony kianja, olona vonona hitondra fandresena. Izay angamba ny raha mahita Kiady ny rindran-dalao araka ny tenin'ny Mirado teo anisan'ny tsara indrindra tsy hoe malagasy dia midoka tena fa anisan'ny manana rindran-dalao tsara isika malagasy amin'ny fifaninanana. Misy foana ihany anefa ilay indro kely ilay somary varibarina kely indraindray misy atao hoe fadisona kely izay raha ohatra ka mpanafika manana lenta avoava mety sarisahirana ihany tsika atao anatin'izay Mirado. Izay koa nefa ny atao hoe tsy dia tombona antsika loatra. Eo ilay fatokisa-tena fa ilay fatokisa-tena ndray ohatra somary asa raha malaza azy hoe somary tafahoatra kely dia manao petit pas ao anatin'ny faritry 9 metatra ny vodilaharana miara-marona vodilaharana 4 ary hitany Mozambique iny tamin'ny farany teo lalao deuxième ballon foana ny Mozambikianina rehefa coup franc, coup de pied arrêté satria fahitany ilay fiarovan-tena mety voahitsy ihany ve izay ao anatin'izay lalao roa farany izay iritsika ho lalao roa farany baray. Ny ataoko hoe ny erreur kely ny fadisoana moa zany io angamba afaka resantsika hoe na i Argentine tompon-daka farany teo mandritra ny reny lalao tanterahany reny nanao erreur ihany koa izy fa ny tena zava-dehibe angamba dia hoe ity san'ny ity ataontsika hoe plateforme anankiray ary tena opportunité lehibe ho an'ny mpilalao avy eto an-toerana zany maka expérience maka traikefa dia rehefa mahazo an'ilay traikefa izy ireo dia tena mifaniriana androso lavitra hatrany anatin'ilay mamaty an'ilay fantanjahantena efa misy moa mpilalao ireo efa misy mitily akaiky dia akaiky adirariana hoe ho lasa lavitra izy ireo anatin'ny ataontsika hoe ny carrière professionnelle an'izy ireo.
ny fahadisoana ohatran'ireny hoe mitarika any anatin'ny défenseur anatin'ny 16 mètres ireny aloha dia iveriko fa tena tsara hoe somary resahana kely satria anatina fifananana de haut niveau tsy dia tena conseiller loatra manao an'ireny zavatra ireny fa tena hoe mety possible faute professionnel ireny raha ohatra ka mitarika baolina maty tsy nahasa moa izy dia izay ma hoe professionnel an'zareo ka everiko fa ny mpanazatra afaka miresaka ny mpilalao mba hoe aokatsika mba tsy handray risque be ohatrany na io mizara telo moa io terrain io dia any amin'ny tiers-nao ianao aoka mba tsy haka risque be loatra mba ho calculer zany mba mesurer ny risque anao rehefa maka risque anao dia aty amin'ny dernier tiers aty amin'ny tiers misy an'ny terrain an'ny adversaire ny nataon'ny Mozambique dia izay esetrina fa ho ataon'ny Sénégal ihany koa manasa-dalana rehefa resy eo amin'ny resaka hoe fametrahana ny lalao ny ataoko hoe ny attaque placée dia tonga dia mitady any aloha foana manao long ballon foana dia mijery an'ilay vatantsika malagasy hoe somary fohifohy kelikely dia hoe ndao ararotana ilay izy izany mety zavatra isy eo amin'ny rapitso amin'ny manasa-dalana everiko hoe manana ny teknika tokony hahafahan'ny mpanazatra miady amin'izay zavatra izay. Ho an'ny Mozambique fotsiny ilay baolina maty farany iny tena hoe manque de concentration any amin'ny fotoana farany izay zavatra tokony afaka ialana afaka arena zavatra toy ireny tokony afaka ialana amin'ny baolina maty ohatran'ireny fa raha ohatra hoe tena hoe dans le jeu raha tena hoe concentré 100% dia mety ho sarotsarotra mampiditra baolina ao amintsika satria tactiquement koa tsika tena matanjaka be tactiquement tsika matanjaka be 36% 37% position de balle nefa mahafaty baolina telo mandresy telo no ray dia ohatr'izay ihany koa tamin'ny Ghana 36% 37% position de balle fa mandresy amin'isa roa no ray midika ilay izy fa tsy voatery hoe mitazana iny baolina iny akory no mandresy fa ny fahaizana mampiasa an'iny baolina iny rehefa ny tongotra ao dia taktika no mitondra an'izany na metsika anazy ary ny baolina ka midy ny ligne dia tsisy espace tsy ahafahan'izy olo manao inona dia ohatran'ireny ny vokany. Somary avy anatsitika ao ilay izy mirady dia ho tohizako ao anatin'izay ihany efa somary lasa aloha ihany tsika teo ny resaka famaranana fandresena iverina kely amin'ny rapitso aloha inona no mety ho fanalahidin'ny lalao rapitso ny fihaonan'ny Barea sy ny Sénégal. Alohan'ny hoe mety hidirako amin'izay fanalahidy izay ngamba dia iverina kely amin'ny déclaration nataon'ny Joseph Senghor izany hoe mpanazatra mpanampy an'ny Pape Thiaw mpanazatra ny Sénégal ny azy zany rapitso ny baolina ao ataony dia hiexploiter n'izay erreur le nitenentsika teo erreur ny malagasy zany eo amin'izay resaka fanarim-baolina matetika izay eo amin'ny défense. Ary tamin'ny voalohany tsy hitan'ny olona dia atao hoe mbola nandeha fa manomboka hitan'ny mpifanandrina amintsika izy io dia ampiasaina arak'izay teneninao. Any tena hoe nytiniteniny zany hoe eo amin'le erreur kely matanjaka izy malagasy eo amin'ny resaka phase de jeu matanjaka malagasy aingana kokoa mamoaka baolina fa misy erreur matetika eo amin'ny vodilarana ao izy manana an'izay tsy haiko hoe excès de confiance ngamba no ilazana azy dia manarinary baolina fahatany na hoe tia maka risque mba ahafana mamoaka an'ilay baolina ho tsaratsara kokoa zany ainy aloha zay ny hitako hoe mety ho lesiko fa ny hitako hoe ny clé du match zany tsika aingana manao baolina. Sénégal somary long kokoa izy nefa mila tadidina fa Sénégal zao meilleure défense amin'ity champ ity nandritry ny lalao efatra izay nataony tamin'ny Côte d'Ivoire, Ouganda, RDC ary Mauritanie baolina iray mbola maty tamin'ny Sénégal matin'ny Ouganda tamin'ny andro faharoa io matanjaka koa zany Sénégal amin'ny défense fa tamin'ny ampahefadalana somary sahirana ihany satria penalty no nandresen'ny Mauritanie izay atao hoe ekipa mety mitovitovy amin'ny Madagasikara iny miaraka amin'ny mpanazatra comoriana nanazatra ny Comore teo aloha resy tao anatin'izay mety tsy ampitraikefa ihany koa mety hoe somary mitovitovy amin'ny trangan'ny Madagasikara ny Mauritaniana. Tamin'ilay mijery an'ilay lalao an'ny Sénégal sy Mauritanie nefa tena natory satria le izy tsy hoe akory hoe mieritreritra hoe mba hijery hoe ohatrana ahoana ny
fomba fanafian'izy ireo sy ny fomba fiarovan'izy ireo fa rehefa nandeha elaela ny lalao dia ohatran'ny mandakandaka fotsiny hoe alefa makary dia avy eo alefa makary ilay izy tsy mitovy amin'ny hoe rehefa mijery Mozambika zao dia hitanao le zavatra tiana atao mijery ny Soudan zao no tena hita hoe misy travail tactique be ataon'ny Soudan reny raha teo enina amin'ireny titulaire reny no manao canne ny anazy ny Soudan donc tena 3 amin'ireny 420 reny tao anatin'ny listany canne 2021 izay tsy natafiakatra antsika fa natafiakatra ny Soudan dia nefa reny no fandona tamin'ny Barea dia resitsika telo ny ohatra tenenana hoe misy hita ihany le lentantsika rehefa jerena amin'ny fifandonana mivantana ohatran'ireny ny clé an'io lalao io angamba ho an'ilay fandonan'ny Madagasikara amin'ny Sénégal dia eo amin'ny resaka traikefa ny mpilalao an'ny Sénégal somary tanora no natsoin'ilay mpanazatra hiaraka aminy ao ny antsika mifangaro misy tanora 27 ans ny moyenne d'âge ny attaquentsika 24 ans ny moyenne d'âge nisy telo mirahalahy fa tena manam-pilalao manana traikefa koa tsika efa miaina zany hoe grand match zany ary ireo no everiko hoe clé ny milieu atsika tena important be mihitsiny fananantsika ireo mpilalao telo mirahalahy ireo rojo dax lalaina tena tsara be mihitsiny but moa zany presque avao dia mandefa makany amin'ny sisiny izy telo mirahalahy ny alohany koa tena manao ny asany tsara be ny clé faharoa dia niresaka foantsika ho an'ny erreur atsika fa zareo koa manao erreur raha nasikatra reo ny lalao nataony zareo tamin'ny Mauritanie misy erreur natolotra fotsiny dia misy erreur fa raha ohatra ka hoe verivery fotsiny eo ampovoany ao io bôly io dia hitantsika ohatran'ireny but refusé any tir reny bôly azo teo ampovoany azony Jean-Yves dia tonga any dia matiny tsiro zany hoe refusé tamin'ny VAR ilay izy ary ohatran'ireny but any Jean-Yves reny erreur na défense na le but antsika tamin'ny contre tamin'ny Ghana erreur na défense dia reny mitraikefa mety ahafahantsika hoe manana ataoko hoe ascendance par rapport amin'ny équipe any Sénégal. Raha amiko aloha izay tenen'ny Mirady zay hoe manana traikefa kokoa tsika izy jeune tokoa jeune ny azy ny mpilalao fa ny hitako hoe araka amin'ny maha jeune azy matanjaka kokoa i Sénégal sady izy somary athlétique kokoa no tsika raha mijery ny mpiandro tsato-kasony zao tsika efa mila kasoka amin'ny bara iny zany hoe izy 93 mpilalao somary avoavo daholo izy mpilalao matanjaka ihany koa nefa na dia matanjaka tsika zay tsika manana le cohésion efa averin'ny coach iny foana hoe tsika aingana manao baolina ny attaque tsika rapide kokoa noho ny azy izy somary lava dia somary long kokoa iny angamba somary exploité raha eo amin'ny resaka fizika angamba Ghana no hitako hoe tena natanjaka indrindra ny resaka fizika tamin'iny CHAN iny fa nijery an'ilay Sénégal fa ilay Sénégal ohatrany tsy dia matanjaka kokoa noho i Ghana nefa eo amin'ilay bloc défensif any azy no somary tsaratsara rafitra kokoa fa na dia zany raha afaka atao tsara ihany i Sénégal. Mety hoe misy teboka anakay adiniko miampy an'izay resan'ny kady zay resaka endurance satria na Sénégal atao anatina vondrona misy ekipa efatra zany hoe mihoatra ray zany lalao nataon'izy ireo dia mety iseo zany amin'ity lalao manan-tantala ity amin'ny resaka hoe endurance ireo mpilalao fa Sénégal fotsiny nanana Ray Andro Melo satria ny lalao Ray Andro talohantsika Ray Andro Melo fa le surtout le lalao tany rina no mety avesatra kokoa noho izy ireo ny lalao telo tany amin'ny lalao-mbondrana tsika lalao roa ihany dia iny no tena mety avesatra kokoa déplacement tsina zareo mbola lavitra noho isika raha samy nandehanakeo Baraky tao amin'ny Alger bon io moa zany vol d'oiseau 1 heure 2 heures tsy dia hoe tena hoe misy fiantraikany be na ho an'ny Sénégal na ho an'ny Madagasikara fa le hoe zareo manana lalao maro noho isika no mety misy hitambesatra kely dia rehefa vizana mantsy anao dia very ny concentration dia mety any no mety ho sahirana amin'izay zareo fa amin'ny lafiny ray koa aloha lalaontsika koa misy ihany koa ny efa somary efa lehibe dia amin'ny resaka récupération izay ihany koa tsara jerena akaiky ireo mpilalao efa somary efa zokonjokany. Anapiko an'izay ny Mirady zay tsika hitako hoe fresh kokoa tsika no Sénégal satria ny elanelan'ny fotoana nakatsika anaina tao amin'ny match voalohany sy match faharoa eninandro dia teo amin'ny mandrapatonga match fahatelo mbola nanana
efatr'androtsika nanomanana an'le Mozambika teo. Match atsika nefa teo amin'ny 60-70 teo nanomboka efa misy rotation fa manomboka makaina ihany koa mpilalao sasany zany hoe tsy combat be hatramin'ny farany zany ny match. Ny Sénégal 0 daholo ny nandreseny, 0 nandreseny any Libye, 0 nandreseny any Ethiopie, ankoatran'ny RDC 3-0. Tamin'ny Mauritanie izy 0 zay niady hatramin'ny farany ihany koa, tsy maintsy misy zany hoe ery very betsabetsaka koa zany ny Sénégal noho ny Madagascar dia misy an'izay indray andro repos alohan'ny malagasy zay ary ny Sénégal. Marina tokoa zany kiady nanana tombontsika tao anatin'izay hoe ny mpanazatra dia afaka nanolo mpilalao vao tonga tany amin'ny fafitopolo minitra ny lalaovana satria efa tsara ny vokatra azo meloa dia afaka nanana izay fahafahana manolo mpilalao raha atao hoe mampiditra mpilalao mahazo rythme fa mpilalao makaina ihany koa anatin'izay anisany atao hoe vokatra azo izay le fahafahana manao an'izay rehetrarehetra izay ny mpanazatra roroa izay mitarika ny ekipa-pirenena malagasy resahana foana hoe ny mpanazatra ny tompona andraikitra rehefa resy ny mpilalao rehefa maresy fa na izany atsany nefa dia tsapa ilay atao hoe asa tanana nentin'ny roroa mpanazatra tao anatin'ny lalao izay natrehantsika hatramin'izao. Tena marina tokoa izay dia anisan'ny hoe nitarika an'ireny endurance ireny ny travail foncier natao amin'ny coach Roro nanomboka tamin'ny 12 décembre. Mialohan'ny 12 décembre izy dia efa nampivondrona 2 andro isan-kerinandro amin'ireo mpilalao ireo tamin'ny mbola tsy nanomboka ny fifananam-pirenena ny Pro League mba hoe ahafahan'izy ireo mba dans les jambes foana dia maka rythme dia mba manana cohésion. Dia feo nisy an'iny 12 décembre iny izay heverina fa tena hoe capital tena ny ilaina be mihitsiny ary ny ainan'ny mpilalao ilay izy sy ny staff ohatrany hoe tena sacrifice alohan'ny hidirana amina zavatra mafy dia hoe ao anatin'ny ngidina ahitana mamy. Ohatran'izay ilay psychologiquement no tena hoe ny déclic tany amin'ilay mpilalao fa miresaka amin'ny lafiny fanazarana mankany ny miresaka hoe coaching dia misy volet anankiefatra dia ny resaka fizika zany aloha iny travail foncier fa natomboka iny hoe mila mafy nareo fa nisy any 4 journée any Orange Pro League dia aveo tonga dia nitoy any regroupement iny dia anatin'ny rythme amin'ny mpilalao zany dia nasiana le travail foncier mba hanamafy anazy azaka endurance. Dia aveo misy any travail tactique iny koa hitatsika fa rehefa misy ekipa mana taktika tsara dia afaka mampiseho zavatra tsara. Rehefa mijery ny filalaovantsika zao le tena mihitsy hoe misy taktika napetraky ny mpanazatra ireny fa tsy mandehandeha ho azy. Ny Soudan koa hita tsara mihitsy hoe misy taktika napetraka. Ny Mozambique technicien na mpilalao fa misahirana nametraka taktika tsara miovaova foana amin'ny formation. Dia aveo ny volet fahatelo ny technique. Dia ny teknika tsika manam-pilalao technicien io moa ny resaka teknika tsy hoe ao anaty équipe nationale vao ampianatra ohatra na ahoana micontrôle sy mandaka sy manao ohatran'izany fa efa any amin'ny izy mbola vao kely dia efa manao an'izay. Dia ny volet farany zany psychologique izay hitako hoe tena ireny zavatra nahazo an'ny mpilalao sy ny staff reny endrika mafy be reny ny raisiny zareo ho lasa hoe fanotrany ho zavatra miabo ho an'ny zalahy dia nanampy be. Anatin'izay volet efatrizay zany le volet tactique hitako tena hoe mampiavaka ny coach Roro manokana satria io foana ny tenenan'ny Nicolas Dupuis sy Eric Rabesandrantana ireo mpanazatra izay nahazo tsaika efa tany ivelany zany hoe tsika malagasy techniquement ao tsara, physiquement bon afaka tsaraina foana fa psychologiquement iny moa mandeha eo rehefa manana olona tena miresaka fa tactiquement ndraintsika tsy manana le discipline tactique dia iny efa napetrany dia anisan'ny hoe mavita mamoaka n'ireny zavatra hitantsika ireny. Ao anatin'izay kady mety atao hoe hanova zavatra be ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria teo aloha napetraka foana raha teknisiana malagasy dia hosahirana foana amin'ny fitondrana ny ekipa-pirenena mitady vokatra. Misy zao ny vokatra ankehitriny ary voaporofony Roro fa rehefa
omena tosika ny mpanazatra sy ny miaraka aminy dia mahazo vokatra. Alohan'ny idirako amin'izay fanontaniana zay mba tiako hoe iverenana kely mahakasika ny roro hitako hoe nahazo tombony be nitarika an'ity équipe nationale ity satria efa nanomboka tany amin'ny Kozafa izy nitondra reo élément reo. Tany amin'ny Kozafa izy nitondra andreo tany izy dia efa nanomboka nanao ny premier touche-ny angambany hoe reto sy reto sy reto tsy mety fa leo mampiditra an'reto élément vaovao reto. Dia iny ny élément noentiny iny niatrika ny qualification ny CHAN. Dia saika anampy moa izy farany teo nisy mpilalao vitsivitsy izay naratra dia tsy maintsy écarté fa dia noentiny io élément io. Zany hoe fa nanana tany amin'ny tapataona mahery tany izy nanomanana n'ity CHAN ity, zany hoe continuité zany le izy. Rehefa omena fitaovana sy tosika le teknisiana malagasy dia manana vokatra. Marina tokoa izay, ary anisan'ny tena hoe izy moa tsy nataony sehatra ny fantanjahantena sy ny coaching amin'ny baolina kitra ihany fa amin'ny lafiny rehetra mihitsiny. Rehefa omena valorisena le malagasy dia hitantsika fa mampita zavatra. Tsy ny ilazana fa coach Rakotondrazafy dia manana licence A CAF izay licence ambony indrindra amin'ny mpanazatra eto Madagasikara, ary ny CAF ny Confédération africaine de football no mametraka an'io. Roapolo izy ireo amin'ny ray promotion tamin'ny 2015 ny farany. Amin'ireo roapolo ireo misy an'ry coach Tipé, coach Titi Rasoanaivo, coach Franck Adjonasamba, coach Lemarque sy ny maro hafa. Amin'ny roapolo ireo ngamba enina ambin'ny folo na latsak'izay ary sisa no en activité satria na misy nefa nodimandry dia misy moa zany mety hoe tsy afaka manao an'ilay activité intsony. Tiako itenenana an'izay dia hoe tsara tohizina foana ny fampiofanana. Tsara tohizina ny fampiofanana indrindra ny relève, manana namana maro manao licence fa rehefa tsy misy ny C zany ambony licence D dia aveo C dia B dia any ambony indrindra. Fa raha ohatra ka raha vao mihitsika eo ilay izy ka tsy mitohy intsony ny licence aty dia tsy afaka mivelatra ihany koa mitovy ataontsika hoe connaissance sy fomba fitondrana mpilalao vaovao ny mpanazatra. Dia izay no anisan'ny tena hoe mba iresahana ny tompona andraikitra mba hitohy foana ny fiofanana dia valorisena foana ny acteur eto Madagasikara. Resahanareo teo ilay hoe relève hosotomiko lavidavitra kely mihitsy izy moralahy. Zany roro zany teo ambany fehiny Ravelomanatsio Claude na Itso tamin'ny fotoana androny jeriny ekipa pirenena tamin'izao sy nilalao tamin'izany fotoana izany atao hoe misy hita tarataratra ihany ny atao hoe tarazo tsara noraisin'izany tamin'izany fotoana izany famolavolana izany araka ny tenina hoe misy ny famolavolana rehefa tsara ihany koa amina fotoana maharitra fa tsy fotoana fohy dia misy foana ny vokatra rehefa avy eo. Zany hoe mety lovainy coach rovany amin'ny coach Tso zay le resaka discipline satria araka ny fitantaran'ireo zay mpilalao efa teo ambany fifehezana zany tao amin'ny Jet Mada, Adema, Dato FC, izy nisan'ny mpanazatra tena mametraka io discipline io ary tena apetrany discipline io tiany aty manaraka nareo manaraka ary izy tsy mba menatra an'izany tonga dia metra-pialana mpanazatra Romuald Rakotondrazafy nefa ny club izay nitantaniny hatreto aloha Jet Mada tamin'ny andron'ny coach Roro ngamba ny Jet Mada no isan'ny tafiakatra ambony indrindra tamin'ny Pro League raha tsy diso raha. Dia ny Adema tompon-daka dia aveo izy nitondra ny Dato FC dia ny finaliste en coupe ngamba izy le farany teo playoff en OPL izy teo finaliste izay nandresany zay le hoe izy discipline mametraka an'izay discipline zay izy dia mpilalao ny azy tsy dia misy hoe ty mpilalao fantadaza hoe na club izay isany hoe club kely ary vitany mampiakatra azy any amin'ny avo rehefa izy no mitantana azy. Resahanareo lahy teo ilay atao hoe vokatra azon'ny Roro tao anatin'izay taona vitsivitsy farany izay tao anatin'ny OPL, iresaka OPL tsika i Mirado
Ny any ny fanontaniako hoe nisy fotoana teo aloha teo a nisy filarana napetraky ny CAF ny OPL fa 30 filaran'ny fidinan'ny fifananam-pirenena amin'izao fotoana izao ny ekipam-pirenena izay mivoaka avy amin'izany OPL zany ilalao manasa dalana ny fidinan'ny Tchad. Inona no mety ho azo andikanana izay? Ny OPL mihitsiny aloha no tiako marena kely misy lalana iarahany mifandray amin'ny parcours ny Barrea sy mifandray amin'ny parcours ny coach Roro ilay izy satria taloha système teto Madagasikara amina resaka compétition dia tena tsy nahafahan'ny mpilalao, tsy nahafahan'ny mpanazatra ary tsy nahafahan'ny club nivoatra. Taloha rehefa miresaka amin'ny mpanazatra sy ny mpilalao taloha dia miteny izy hoe zay iny lalao telo anatin'ny taona zay no mila sérieux concentré des champions de Madagascar. Amin'izao izy mila sérieux concentré mandritra ny top lalaovana iray manontolo. Dia rehefa izay no izy rehefa izay ilay compétition mipetraka dia lasa tsy maintsy manao effort mitady mitrandraka miasa mafy ny mpilalao sy ny mpanazatra. Mila manao étude an'ireo adversaire an'ireo ary izay no anisany hoe tombony ohatrany hoe ny coach Roro tena manao travail vidéo, manao analyse tactique, manao stratégique sy ny rehetrarehetra dia anisany mitarika anazy manao zavatra mitondra performance ohatran'io ataony io. Les compétitions anisany mitarika an'ireo mpanazatra tsirairay avy ireo tsy maintsy hiasa mafy, mitady mafy isaky ny week-end zany nareo manao match foana dia tsy maintsy mitady inona tokony atao ahafahana mamy. Tsy ohatr'izany taloha atao fotsiny aloha ny première phase dia any amin'ny toerana anankiray dia manao deuxième phase any amin'ny toerana anankiray dia rehefa tonga any amin'ny troisième phase any amin'ny phase finale amin'izay mila concentré tsara. Dia ohatran'izay ilay izy dia anisany tena hoe nanampy an'ny mpilalao sy ny mpanazatra ary ny club satria na amin'izao koa ny club zany lasa mivoatra ao tsy maintsy masiana staff, tsy maintsy miketrika any amin'ny resaka communication sy ny tariny mba ahafahany zareo miaina sy mivelatra anatin'ilay fanatanjahantena anatin'ilay les compétitions eto Madagascar. Dia ny OPL amin'izao fotoana izao mbola tsy nahavita napiditra club en phase de groupe amin'ny compétition interclub ny CAF ireny. Ary izay anisan'ny ataontsika hoe tanjona manaraka satria ilay OPL vao nanomboka tamin'ny top lalaovana 2020 dia misy tanjona mandeha tsikelikely mandeha tsikelikely. Ny ekipa ohatra Soudan ireny zao championnat Soudan fa 9 fa lanintsika telo ny ohatra dika zavatra be zany. Dia veritsika tena veritsika mihitsy fa déclic ilay izy ho an'ny mpilalao sy ny mpanazatra malagasy mba hiala amin'izay ilay complexe d'infériorité ilay mieritreritra hoe satria tsika gasy dia tsy mahay fa mireny ary tsika fa manana mavita exploit dia ho an'ny rehetra ho an'ny malagasy hoe mavititsika rehefa anao rehefa dia ndao tsika hiaraka iombina zany fa nometanana amin'ilay izy satria tena tsy mora ilay izy amin'ny sehatra rehetra tena tsy mora ilay izy rehefa eto Madagasikara fa mavititsika dia magataka ny fifanomezan-tanana mba ahafahana mandeha lavidavitra kokoa hatrany. Ny amiko ny elampiko an'izay hoe marina hoe mbola somary taraikaraiky ny OPL raha aty Afrika. Ny antony ngamba mbola voaingana ny OPL nipetraka ary tao anatin'ny Covid no napetraka ny OPL ka somary sahirakirana izy tamin'ny voalohany nefa rehefa nandeta teo aoriana hitanao hoe misy fivoarana le compétition, misy fivoarana le championnat na le mpilalao aza lasa misy variété fa tsy ohatran'ny taloha hoe tsy maintsy anona sy anona ihany no tompon-daka ireto tsy maintsy reto ihany no miady ny poule des as fa amin'izao na ny club izay heverinao fa club kely ary dia manana chance andrombahana ny tompon-daka zany hoe tsy maintsy mila miady mafy daholo ireo mpilalao neo club rehetra mpifaninanao amin'ny OPL ahafahana midécrocher an'ilay titre final. Indrisy mirahalahy 10 minitra mahery kely somary nangalatra kely tsika tamin'ity indray mandeha ity tapitra ny fandaharantsika tapitra sady foana ny resaka fa makasitraka anareo mirahalahy izay mitondra fomba fijery ny fahitana ny fandraisana anjara ny ekipam-pirenena malagasy ny Barrea any amin'ny tranona izay teo any Algérie zany dia miandrandra ihany koa tsika fa ny fandaharana manaraka eto dia iresahana ny
fiakaran'ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny famaranana izay lalao eo amin'ny Senegal araka ny resaka teo raha ampitso mametraka ny mandrapitafa ihany koa amin'ny tsika nanaraka ny fandaharana mandrapitafa.